Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsiavantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny vavaka sy ny fifandraisanao amin'ny tompo Zanahary. Indraindray mantsy atsika rehefa tafaresaka amin'ny olona dia mitaraina izy ny problemany sy ny zavatra zay manjo azy. Dia mamaly ianao amin'izay fotoana zay hoe fa maninona raha mivavaka na mitalao amin'ny tompo Zanahary fa izy no mahavita manova ny fiainanao ao anatin'ny fotoana vitsy monja. Dia mamaly izany namana zany hoe tsy mba manam-potoana aho iresako sy ibebako ary angatahako amin'ny tompo Zanahary. Dia mipetraka fanontaniana eto, tena tsy manana fotoana marina ve ianao sa hoe tsy te hivavaka sy hiverina amin'ny tomponao? Satria mantsy ianao manana fotoana 30 minitra isanandro raha vehivavy mikarakara ny tarehinao, mikarakara ny vatanao, mialoha ny voanao ny trano isanandro. Manam-potoana ihany koa anao ny hidiranao coiffure, hanamboarana ny volonao no sady hanatsarana ny tarehinao. Manana adin-droa ianao anaovana shopping, manana fotoana anao hiresana amin'ny telefona, manana fotoana anao adiny firy indrindra ny lehilahy mandany fotoana adin-droa amin'ny fijerevana baolina kitra na ny match amin'ny televizion. Ny vehivavy ihany koa manam-potoana hijerevany série, ny filma ary hiresany amin'ny olona manodidina azy. Manam-potoana rehefa handeha hitsangatsangana amin'ny farany herinandro miaraka amin'ny fianakaviana. Manam-potoana anao rehefa handeha à la plage, handeha hisaika amin'ny ranomasina. Manam-potoana anao rehefa invité ny namanao amin'ny lanonana maro samihafa. Manam-potoana anao rehefa olona miantso anao amin'ny zavatra zay fiainana eto ambony tany. Fa rehefa hitododoa hangataka hanova ny fiainanao ao anatin'ny 10 minitra fotsiny dia milaza ianao fa tsy manam-potoana. Tsy mba menatra ve ianao? Ny tomponao zay nahary ianao, zay nanome fiainananao, zay mbola manome ny rivotra iainanao mandraka ankehitriny, na dia 10 minitra isanandro tsy vitanao ny manome an'izany. Ka tsy menatra ve ianao? Moa ve tsy manam-potoana na ianao sa tsy te hanome fotoana ny tomponao amin'izany vavaka sy ny fangatahana ary ny fitalahoana amin'ny tomponao izany? Ny tena mahagaga nefany rehefa sendra tojo olana ianao na tratran'ny problème goavana ianao dia fantatrao ihany ny mitodika any amin'ny tomponao. Manam-potoana tampoka anao amin'izay fotoana zay ny hibebaka sy mitaraina amin'ny tomponao. Ka fanontaniana mipetraka, marina ve ny voalazana fa tsy manam-potoana ianao? Tadidio nefany tsy fady ny miverina amin'ny tomponao rehefa manana olana, ary zay tena tiany rehefa manana olana no miverina aminy. Saingy mahamenatra hoe rehefa manana olana ihany ianao vao mitodika any amin'ny tomponao. Maninona raha andro aman'alina rehefa mifomaraina misaotra azy, alohan'ny matory misaotra azy, ary rehefa avy misakafo misaotra azy, isaka misy zavatra soa nandalo teo amin'ny fiainanao misaotra azy ianao. Ary tsy adino ny manokana 10 minitra isaky ny avy mivavaka, raha ohatra ka mpino silamo anao, isaka avy manao sola 10 minitra ny mitalao sy miresaka amin'ny tomponao. Raha tsy mpino silamo anao dia manokana 10 minitra isanandro iresanao amin'ny tomponao, fa izy no tombo ny fiainana teto ambony tany, ary izy no mamalavalanao eto ambony tany, ary mbola izy ihany koa iverenanao any amin'ny fiainana any ankoatra aorian'ny fiainana eto ambony tany. Ka omeo lanja izy, omeo fotoana izy, fa tsy atao ankilabao izany tomponao zany. Zany fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime fa mbola maro ny zavatra zay ho zaraintsika eto
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.